Ho aminareo indray ry havana ny fahasoavan'ny Jesoa Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Dia faly miarahaba anao mahatratra izao Pentekosta taona 2024 izao. Ny fanahin'ny Tompony hitarika sy hanafana anareo hatrany. Manasanao ary iombom-bavaka eto isika amin'ity Alahady 1 May 2024 ity. Ny tenin'Andriamanitra ivitorantsika dia ny filazan'ny tsara araka ny Jaona 3:1 ka hatramin'ny 9. Nakatsika ny loha hevitra hoe ateraka indray. Ateraka indray. Andeha ary anatiny ny Tompo isika amin'ny alalan'ny Salamo 9:1 ka hatramin'ny 5. Haleloia! Midiarahan Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Iza ny mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova, na mahatonona ny fiderana azy rehetra? Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehova, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangio amin'ny famonjenao aho. Hahitako ny soa azo ny voafidinao. Ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao. Hiravoravoako miaraka amin'ny lovanao. Amen. Hivavaka isika tompoko. Dera laza, saotra fankasitrahana, atolotra ianao Andriamanitra Rainay, ao amin'ny Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy. Andriamanitra telo izay iray, miseho aminay no ny herin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Maneho zava-mahagaga hatrany eo amin'ny fiainanay, ka nahatrarana indray ity Pentekosta taona 2024 ity. Misaotra noho ny asan'ny fanahinao Tompo, mitardalana sy mampahery, manolo-tsaina sy miaro anay amin'ny zanatsipika alefan'ilay ratsy. Eny miaro anay amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, amin'ny aretina maro samihafa, ary indrindra niaro anay koa tamin'ny fampianaran-diso. Misaotra raha mbola velonay izay. Misaotra raha mbola afaka manantona anao izay. Misaotra fa afaka mifaly izay, noho izany asan'ny fanahy masina izay irinay mbola hitarika sy hanafananay mandritra izao fotoam-bavaka izao. Mitenena ary Tompo, voninkiana anao izay. Amen. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe: Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao,
Fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy ny Nikodemosy taminy. Ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao an-kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay avinona izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eny ariavana ny filazany tsara araka ny Jaona toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 15 izay efa nivakiana teo no ampahereza amin'ny tompo antsika indray amin'ity Pentekosta 3 May 2024 ity. Efa nankatsika ny loha hevitra hoe ateraka indray. Ho aminareo hatrany eny tompo. Amen. Fantatsika tsara ariavana fa resaka ny fanaova Nikodemosy tamin'i Jesosy Kristy ity Jaona toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 15 ity. Nangetaheta ny mba ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ity Nikodemosy ity. Ka raha fintinina indray milaza ny navalin'ny tompo azy dia izay hitantsika ao amin'ny andinin'ny 7 manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no nahatonga antsika naka ny loha hevitra hoe ateraka indray. Inona ny dikan'izany hoe ateraka indray? Voalohany, manaiky hovain'ny tompo. Manaiky hovain'ny tompo. Isika rehetra izao matoa tonga tetỳ an-tany dia samy efa nateraka ara-nofo avokoa. Ary mazava ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa samy efa nitoritoronona tamin'ny ota isika rehetra satria efa nandova ilay fahotana fototra. Tsy misy marina isika na dia iray aza fa samy efa nanota avokoa ho ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy teraka kristianina izany tsika. Na zanaka pastera azy ianao, na zanaka mpiandry azy ianao. Fa tsy maintsy ateraka indray isika vao tonga kristianina. Izany hoe misy fanovana fototra, misy fanovana lehibe. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita
ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana ny amin'ity Nikodemosy ity? Izy ity moa dia voalaza fa fariseo, nefa tsy fariseo tsotra fa lehibe an'ny jiosy no voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-pivavahana. Anisan'izay elita aza amin'ny samy fariseo satria izy dia mpikambana ao anatin'ny fitsaram-piangonana jiosy antsoina hoe Sinedriona. Nanaitra azy mafy ny nandray ny fampianarana nataon'i Jesosy, na dia mpampianatra azy izy io, docteur de la loi. Tena nanitikitika azy mafy koa ireo fahagagana samihafa nataon'i Jesosy Kristy, ka nangetaeta ny hiaona amin'ny tompo izy. Ny mahavariana nefa dia ny andro efa ho alina mangingina izy vao nanantona amin'ny tompo Samorery. Avy hatrany dia nilaza hoe Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Nikeny ny maha-mpampianatra an'i Jesosy Kristy. Ary dia novalian'i Jesosy Kristy mazava amin'ny andininy fahatelo, na dia tsy nilobava aza ny amin'ny hoe za mba te hahita an'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Dia nitsinon'ny tompo fa izy mpamantatra ny fo sy ny vo, ka nilazainy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay fomba filaza moa hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, misy veriny roa. Azo adika tsotra raha amin'ny teny fototra hoe amen dia fomba filaza anehoana hoe zavatra tena lehibe, tena marina tsy azo ovaina izao ambara manaraka izao. Tena hoe tsy maintsy hateraka indray ny olona vao mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Nahagaga fa tsy arakaraky ny maha-mpampianatra soratra masina azy, fa dia izao no navalin'i Nikodemosy, ataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibon-dreniny iray va izy ka hateraka? Nikodemosy zany, araka ny traikefany, dia nanantenany hoe mila fahalalana soratra masina angamba izany fidirana ny fanjakan'ny lanitra izany. Mila traikefa amin'izay fahafanom-pona ny tompo angambany. Nefa atao zavatra hafa noho izany mihitsy no takin'ny tompo. Ary mbola namafisy ny Jesosy Kristy amin'ny andininy fahadimy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Teo am-boalohany tsy mahazo mahita, fa eto kosa dia tsy mahazo miditra. Ho mafisitsika ihany rehefa avy eo. Ny moa ny dikan'izany tenin'ny tompo izany? Tsy averina ny kibon'ny nenitsony ianao, ry Nikodemosy. Tsy fahaterahana ranofo intsony ity ateraka indray ity, fa fahaterahana ara-panahy. Tsy ny vatanao ivelany no averina teraka, fa ny ao anatiny ao. Ary ny hoe rano sy fanamo, ny rano amin'izay fotoana izay dia mampatsiahy antsika ny batisa. Ny rano dia fantatsika fa famantarana ny fanadiovan'ny tompo antsika eo amin'ny batisa. Tsy tia ny vatana ivelany ity no diovina, sy ny tsokoko aty amin'ny vatantsika no esorina, fa ny loto ao anatintsika dia ny fahotana izany. Ary ny fahotana dia ao amin'ny fo sy ny saina ary ny fanahintsika no misy azy. Ny fo sy ny saina ary ny fanahy, tsy ny rano no manadio azy, tsy hain'ny rano no manadio an'izany, ny fanahy masina ihany no manadio an'izany. Fa ny rano izay singa ampiasaintsika rehefa manao batisa dia famantarana mampatsiahy izany fanadiovana izany. Veriko ihany fa ny fo sy ny saina ary ny fanahintsika ny diovina, ary ny fanahy masina no manadio an'izany. Fa famantarana ihany ilay rano, ka amin'ny famantarana azy, na rano be io na rano kely, dia mety avokoa. Araka ho tsarovatsika fa zava-dehibe izany. Ny batisa moa dia milaza fibebahana, fanoloran-tena. Ary ny tiany tompo asongadina amin'ny Nikodemosy dia izao. Tsy hoe ianao ry Nikodemosy no manao ezaka ngezabe mba hahatonga anao tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsia.
mila anao manaiky fotsiny ateraka. Manao na moa le zaza ao an-kibo? Le zaza ao an-kibo ve no manao ny ezaka atonga azy hivoaka ho tonga ety an-tany? Tsia, ateraka fotsiny izy. Ny reniny no misahirana, marary mafy mamoaka azy. Dia mihoatra noho izany ilay kisary rehefa ateraka indray isika. Andriamanitra no misahirana manao izany zava-mahagaga izany, izay endrika fahariana vaovao. Raha jerena moa ny teny fototra amin'ilay hoe fahariana vaovao dia mitovy amin'ny fototen'ny hoe Genesisy, izay milaza fahariana fantatsika tsara. Tena manova tanteraka ny firehana ao anatintsika ao. Asan'ny fanahy masina izany, ilay fahaterahana indray. Tsy ho takatry ny saintsika izany. Eny nangataka fanazavana ny amin'izany tokoa Nikodemosy, fa asan'ny Tompo samy rery izany. Miezaka manome fanazavana ihany Tompo amin'izay takatry ny saintsika. Arak'izay nilazany azy amin'ny andininy fahavalo hoe tahaka ny rivotra ozy. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay aviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Tsy fantatrao tokoa hoe aveza moa izany zao izany rivotra izany, fa heninao mikasika ny vatanao ka mahatsiaro mangatsiaka ianao, na mety lasa mikorotana ny volonao raha maherihery ilay rivotra. Dia tahaka izany koa, mihoatra noho izany aza ny fanahy masina izay mamelombelona antsika. Ny rivotra izay zava-boarin'Andriamanitra ihany, ary na dia ny asany azy arak'izay naharian'Andriamanitra azy dia fa zava-mahagaga. Fa nga misy velona isika raha tsy misy ny rivotra iainantsika. Dia hoe mihoatra noho izany ny fanahy masina, mpanavao. Ny teny fototra hoe pneuma moa dia mandray hevitra roa eto, sady fanahy no mitsoka. Ka tsy hita maso izany, ary tsy azonao sakanana izany, saingy hitanao kosa ny vokatry ny asan'ny fanahy masina. Dia jereo ireo olona miova fo marobe manodidina anao. Izany ny asan'ny fanahy masina. Ny rivotra dia mbola zava-boarin'Andriamanitra manaraka ny lalàna ny natiora. Fa ny fanahy masina kosa dia ilay persona fahatelo an'Andriamanitra, mandeha araka ny sitrapony. Izay ilay ambarany hoe ny rivotra dia mitsoka amin'izay tiany, ka tsy misy mahasakana. Raha Andriamanitra tokoa moa no miasa, iza no mahasakana? Ny fanontaniana mipetraka amba dia ny hoe isika nefa ve mino? Isika nefa ve mandray izany asan'ny fanahy masina izany? Iaho tery aloha hoe matoa teny anankiroa no ampiasaina amin'ilay fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe mahita, ary ny faharoa izay vao hoe miditra. Tahaka n'ilay zaza ateraka avy any an-kibo e. Rehefa mivoaka eo izy dia mahita aloha ny masony, dia avy eo izy miditra aty amin'ilay tontolo vaovao. Inona ny dikan'izany ry havana? Ny asan'ny fanahy masina dia manokatra ny masontsika, dia ny mason'ny finoantsika izany, mba hahita ny tontolo ara-panahy tahaka ny fanjakan'ny lanitra. Ary rehefa hita ny mason'ny finoantsika izany, dia mazotontsika ny hiditra ho any. Izany tompoko, izany ilay asan'ny fanahy masina. Izay ilay hoe ianao ve manaiky ovan'ny Tompo? Fanapahan-kevitra ihany no anjarantsika, fa ny Tompo no manao izany asa fanavaozana, izany fahaterahana indray izany. Ny faharoa sady farany dia izao, ny hoe ateraka indray dia lasa manana fifandraisana manokana amin'ny Tompo ianao. Lasa manana fifandraisana manokana amin'ny Tompo ianao. Nikodemosy tokoa, raha ny toerana misy azy sy ny andraikitra raisiny, dia nieritreretina hoe tsara toerana, tsara fifandraisana amin'ny Tompo. Nambara toa hoe lehibe amin'ny Jiosy izy. Na dia atoko-pivavahana aza ny fariseho, dia izy izany no feny fariseho maromaro. Voalaza teo fa mpampianatra soratra masina izy. Dikan'izany, mpamaky soratra masina izy, mahay tenin'Andriamanitra izy. Voalaza teo fa mpikambana ao amin'ny fitsaram-piangonana izy. Dikan'izany, mahay ny fiainam-piangonana rehetra izy.
Saingy izao, rehefa tafahoana manokana tamin'ny tompo izy, vao natakatra ny hoe hay mbola lavitry ny fanjakan'Andriamanitra izy. Misy ihany ny faniriana sy ny etaeta ao anatin'ny tao, te hiova, nefa mbola manindry aza mafy ny fatahorana ny olona, ka manjary mahatonga azy amin'ny alina mangina voasana anatona ny tompo. Toa mangetaeta, toa te hanaraka an'i Jesoa Kristy, nefa menatra, matahotra, miahotra. Ary izay no nahatonga an'i Jean Calvin, ilay mpanitsy fivavahana, nilaza no namorona ilay teny hoe Nicodémite. Inona ny dikan'izany? Hanondrona an'ireo sokajin'olona tahaka an'izany, ary anatiny ihany toa misy etaeta mirehitra, toa mba te hanara-tia, fa matahotra ny ahy tsy matahotra ny aroa, dia tsy sa mandroso. Raha mandroso ary miafinafina. Areti-panahy izany ry havana vatandremo. Raha fehezina izany momba ny Nikodemosy dia izao. Na dia izany aza ny andraikiny eo amin'ny fiangonana, na dia izany aza ny fahalalan'ny soratra masina, dia mbola tsy nateraka indray izy. Tsy mbola nandray ilay fahariana vaovao izy. Tsy mbola tsara ny fifandraisany amin'ny tompo. Izao sy ianao koa mila mitandrina sao tratran'izany areti-panahy izany. Mety maro amintsika ny hoe efa ela no nianatra baiboly, efa zahatra makany am-piangonana, efa tia mandray andraikitra ao am-piangonana, saingy rehefa tena mandiny tena samy irery miaraka amin'ny tompo, tahaka izay nataon'i Nikodemosy tamin'ity alina mangina ity, hay mbola lavitra ny fanjakan'Andriamanitra, hay mbola ara-nofo fotsiny mba tsy mahatakatra rehefa misy zavatra ara-panahy, ka manjary sanganehana ny hoe ahoana moa izany ateraka indray. Soa ihany i Nikodemosy nanao fizaham-pahasalamana ara-panahy teo anatrehan'ny tompo, ka nahita ny areti-panahiny izay manjo azy, satria ny dokotera no miatrika azy ary nilaza taminy hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izay izany no mahatonga an'ireo filazana ny hoe mila manana fifandraisana manokana amin'ny tompo isika vao tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, relation personnelle. Ary eto aho dia te hanampy anao mba hahatonga anao hafantatra ny hoe za ve efa manana an'izany fifandraisana manokana amin'ny tompo izany sa tsia. Mety misy zavatra vitsivitsy fa be dia be no azo tamin'ny saina. Voalohany dia ny hoe raha tsapanao fa rehefa any am-piangonana ihany ianao no tena mivavaka, mahavita mivavaka, fa rehefa ianao samy irery, na any an-trano, na any anaty bus, na eny an-dalana, tsy mahavita mivavaka, mieritrereita fa mbola tsy ao izay ilay fifandraisana manokana amin'ny tompo. Raha ohatra hitanao fa rehefa any am-piangonana ianao dia mahavita mamaky baiboly, satria mety misy olona manodidina mijery ianao, menatra ianao fa ianao irery no tsy mba manokatra ny baiboly, fa rehefa ianao samy irery, indrindra rehefa any an-trano, tsy mahavita mamaky baiboly ianao, mandinika soratra masina, mieritrereita fa mbola tsy ao izay ilay fifandraisana manokana. Raha vitanao no mividy boky samihafa, mividy gazety, nefa mbola tsy nahavidy baiboly ianao, mieritrereita fa mbola tsy ao izay ilay fifandraisana manokana. Hoy aho hoe raha mbola tsy mahazatra anao mihitsy izany manana fotoana manokana ianao samy irery, ionanao amin'ny tompo, izaranao izay mavesatra, isaoranao azy, dia mieritrereita fa raha jerena amin'izao tenin'ny tompo izao dia mbola tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, mbola tsy nandray ny fanavaozany fanahy masina ianao. Eto ary havana dia mahatsiaro any dada Rainsolambo, lehilahy mpimasy iray izay tena nikuizana, nitety ny vohitra mihitsy nivarotra ny hodiny tany Ambatoreny, Soatanana, any akaikin'ny Fianaratsoa no misy azy. Fa rehefa nisehon'ny tompo izy tao anatin'ny fahitana tamin'ny 5 Oktobra 2024 dia nanapa-kevitra avy hatrany hanary sy handoro ny sampony ary dia niova fo tonga kristianina.
dia nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fianakaviany sy ny manodidina rehetra, ary dia tonga ray aman-dreniny izany tobo izany. Nahavariana ny rehetra izany fivadihan-javatra lehibe izany. Tsy takatry ny saina izany hoe ilay mpimasy, tsy hoe mpanompo samy fotsiny fa mpimasy no kitihan'ny tompo ny alalan'ny fanahy masina, dia manjary mivady ho tonga mpitoro ny filazany tsara. Izay ilay hoe tahaka ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, fanahy masina mitsoka amin'izay tiany sy izay mandray azy, ary mitondra fahateram-baovao, izay ilay hoe ateraky ny fanahy. Tsy hitanao ny natongavana, saingy hitanao kosa ny vokatra. Ry havana malala, aza adinoina ary namazao fankalazantsika ny Pentekosta izao fa ny fanahy masina no hery tsy hita maso manavao sy mitarika antsika zanak'Andriamanitra, satria izay manaiky tarehin'ny fanahin'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra. Mahereza. Amen.
Ivavaka isika tompoko. Misaotra ry Tompo noho ny famanginao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Misaotra fa Andriamanitra tsara tokoa ianao. Mampahery anay amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Tsy mamela anay ho irery ary manomana anay hiandry ampahatokiana ny fiverenan'i Jesoa Kristy Tompony amin'ny raholanitra indray. Mino sy matoky ary Tompo fa nisy fanahy babanao indray tamin'ny alalan'izany teny nampitondrainao izany. Ary dia hitondra fanavaozana tsy ho azy ihany fa ho an'ny ankohonany sy ny fiarahamonina misy azy. Tahaka izay namoazo anao amin'ny Dada Salambo. Misaotra Tompo fa mampianatra anay indray ianao androany. Tsy mivavaka amin'ny olona izahay, tsy mivavaka amin'ny mpitarika izahay, fa mivavaka amin'Andriamanitra fanahy, Andriamanitra fitiavana, izay mahita anay sy miaraka aminay amin'ny toerana rehetra ary manoloana ny sarotra rehetra. Dia petraka aminao Tompo, ireo rehetra mijaly noho ny aretina manjo azy. Aoka mihitsy ianao Tompo no hidina, aoka mihitsy ianao no hikasika azy. Fa Andriamanitra mahery anao, Andriamanitra tsy toa ianao, hanehoan'ny voninahitra ao izy. Apetraka aminao ny dokotera sy ny mpandraharaha amin'ny fitsaboana rehetra mba hanana ny fitiavanao ary ho ratsan-tananao hanasitrana indrindra ireo izay miantso ny anaranao. Apetraka aminao ny mpanapa-kevitra rehetra ara-panjakana mba hitsinjo izay tena ahasoan'ny vahoaka, anjakan'ny rariny sy ny hitsiny. Apetraka aminao Tompo ny ara-toe-karena mba hiarina tsikelikely amin'izay, mba ahazoan'ny vahoaka mahita izay hanina sahaza ho azy. Apetraka aminao ireo tramanjoa, ireo kivy sy ketraka amin'izao fiainana izao. Aoka ianao no taridalana, hanolo-tsaina ary hanokatra lalana. Apetraka aminao ty herinandro vaovao ity. Aza vela hiala aminao izay, tario sy hafanao hatrany izahay fanahy masina, fa ao aminao ihany no hanananay fanantenana. Dia akambanay ary izany vavaka izany amin'ny lalam-pianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ny eny sitraponao, ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary iza mitondra anay ho amin'ny fankapana, fa manafana amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ry havana ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Fiadanana ny ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tia an'i Jesoa Kristy Tompo amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.